Hitondra zava-baovao ny mpanjifa ny Orange Madagascar amin'ny alalan'ny lahetsika Orange Expo izay ahitana trano iva lehibe dia lehibe ao anatin'ny andiany amin'ny film 2012 eny Tanjombato. Araka izao fanampanazavana izao. Anisan'ny fanampiny Orange Madagascar moa ny hoe any akaiky kokoa hatrany ireo mpanjifany ny anolotra ireo teknôlôjia vaovao sy ny vokatsoa ateraky ny teknôlôjia vaovao ho an'ireo mpanjifa manerana nosy dia tsy eto Tanjombato tsony zany tsy mandritra ny film ihany ny Orange Expo fa misy ihany koa le atao hoe herinandro ny Orange Expo zany hoe ankoatra ny Tanjombato dia misy ihany koa ny Orange Expo zany hoe tolotra hita eto hita ihany koa ny Orange Expo eny amin'ny faritra eny amin'ireo maso ivovoan'ny Orange Madagascar manerana Madagascar. Ao anatin'izay misy ny tolotra vaovao izay hoe manaraka ny teknôlôjia vaovao misy ny ataontsika hoe SIM DP Max. Ny SIM DP Max moa dia SIM aingam-pandeha nanao SIM izy io na micro SIM aingam-pandeha mahatratra hatramin'ny 2.7 Mbps. Misy ihany koa ny tolotra vaovao hitanareo ity ny Pixie 2. Izy ity moa dia zany le Pixie efa tolotry ny Orange Madagascar tamin'ny taona 2014. Ny système anatin'izy ity dia système Android 4.2 izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena napetraky Google. Ny ao anatin'izy io koa dia efa misy ireo application mahazatra antsika ny Facebook, ny Twitter ary misy ihany koa ireo application Orange toy ny Star Africa sy ny Orange Updates. Betsaka moa ny zavatra hitan'ireo olona izay mandala teny Orange Expo na eto Tanjombato na eraky ny faritra manerana Madagasikara toy ny Luno finday vaovao ihany koa izy io ny Samsung Galaxy 5 S5 ary misy ihany koa fitaovana anankiray vaovao izay tena hoe natolotra ho an'ireo eny amin'ny faritra angany tena ilazana azy. Batterie izy io batterie portable afaka irechargena finday ary ahafahana ihany koa mandefa jiro mandritra ny 3 ora